Sy faritra izay tsy mikolay amin'izao fotoana izao noho ny fatapatapahan-jiro matetika na ny délestage no ahafantarantsika azy. Antony maro no mahatonga izany raha ny fanazavany avy eo anivon-drirama. Antony iray ohatra ny tsy fahampian'ny rano manodina ny motera azahoana herinaratra. Anisan'ny antony nambaran'ny JIRAMA fa mampisy ny fahatapahan-jiro ny tsy fahampian'ny bozan-korana. Raha ny fantatra dia efa nisy ny fandatsahan-korana artifisialy. Io moa zany mpangataka no mangataka ka JIRAMA zao no izay miara-miasa matetika foana zany amin'ny météo no nanao ny fangatana fandatsaka orana zany. Ny ataonay moa zany nandraikitra amin'izay fotoana izay dia manome ny toromarika arakaraka le toerana handatsahan'ny orana. Dia zay manome toromarika hoe mety sa tsy mety no anaovana izany. Raha tsorina moa zany dia ny rahona moa no amboarina ho alatsaka amin'ny orana anatin'ny rahona. Dia iny rahona iny no teneninay jerevanay zany iny amin'ny toerana izay tianjareo hanatsahana orana ohatra. Dia eo zany manome toromarika hoe mety rahona io amin'ny fotoana rehetra ho an'ny androany ohatra na ho an'ny rapitso na ho an'ny ravakapitso zay fotoana hitanay fa mamety le rahona mety handatsahana orana no teneninay. Tena maro zany dia fanadatsaka orana zareo rehefa nisy zany iny faritra mandekaleka iny zany iny faritra tsy nanana iny mangoro iny zany. Iny foana matetika no angatanjareo handatsahana orana dia efa nanao zareo zany andro vitsivitsy zay zany. Momba ny filatsahan-korana natoraly kosa, araka ny vinany mpamantatra ny toetrandro dia rotsaka ny orana hatramin'ny faran'ity herinandro ity. Ny orana zany aloha dia efa fotoana tokony efa ilatsahany tsikelikely satria tsika zao efa miditra tsikelikely zany amin'ny ny atao hoe voninandro fahavaratra zany. Any manasara taona ihany tsika fa efa miditra tsikelikely amin'ny voninandro fahavaratra. Midika an'izay efa tokony mahita azo orana tsikelikely fa tsy tena hoe mitobaka be zany. Ary dia efa manao prévision zany zay efa manomboka manome hoe efa hisy orana ny Antananarivo dia efa somary efa nisy moa fa kely hita hoe mbola kely aloha. Mikasika ny maripana indray dia 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra teto Andrenivohitra androany. Ny distrika ao anatin'ny faritra Sofia toa ny Antsohisy Analalava no ambony indrindra ny hafanana amin'izao fotoana izao. Mihoatra ny 4 degré Celsius ny maripana ambony indrindra.